Mbola faly miaraba antsika indray izay eto amin'ny ekipany Météo Madagasikara manolotra anao ny fandaharana météo amin'ity hariva ity. Raha ny sary antsika amin'ny zana-bolana dia ahitantsika anticyclone mipetraka ato amin'ny atsimo Madagasikara ao izay tondra rivotra mahery ho any amin'ny morontsiraka atsimo ary ampisamboara ovaran-dranomasina ka angavintsika mpanjony zany mba tsy hampiasa ranomasina ho an'ny rapitso. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia efa maka ny volonandro fahavaratra ka mety ho betsaka zany ny orana amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Raha ny toetrandro voavinavina ho an'ny rapitso dia ahitantsika horonantandrivindraona malefaka aty amin'ny faritry Analanjorofo sy aty amin'ny faritry ny Atsimo Atsinanana ary ahitantsika an'izany koa ny Boeny sy Melaka fa ibalika ny masoandro amin'ny morontsiraka atsimo Madagasikara ka ary fandimby ny rahona sy masoandro aty amin'ny mpivoatany. Raha ny ho an'ny rariva kosa indray dia ahitantsika orana tandrivindraona rakotrika aty amin'ny faritry Boeny sy Melaky ary Bongolava sy Tasy hipakatra aty amin'ny faritry Hotomatsiatra ary ho tonga zany orana zany ka hatrany amin'ny faritry ny Atsimo Atsinanana. Ahitantsika orana malefaka ihany koa any amin'ny faritry Analanjorofo ho an'ny Takariva. Fa ibalika amin'ny masoandro amin'ny morontsiraka atsimo Madagasikara ary fandimby rahona sy masoandro amin'ireo faritra sisa. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso dia 17 degré ny voavinavina ao ambany aty ampovoantany ka 18 ho any amin'ny faritry ny Hotomatsiatra ary manodidina ny 20 ka hatramin'ny 25 any amin'ny morontsiraky Madagasikara. Raha ny maripana voavinavina ho any ambony indrindra kosa dia 13 degré ho any amin'ny faritry Boeny ary manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 eto ampovoantany ary 20 ka hatramin'ny 23 any amin'ny morontsiraky Madagasikara. Raha ivoaka ao amin'ireo tanàn-dehibe manodidina Madagasikara ianao dia ibalika amin'ny masoandro any amin'ny Paris ary fandimby rahona sy ny masoandro any amin'ny Johannesburg, andrahona kosa any Bangkok sy Nairobi. Raha ho amin'ireo nosy manodidina Madagasikara kosa dia tsahantsika orana malefaka any Maurice sy Comore ary fandimby rahona sy ny masoandro any Seychelles, ibalika kosa zany any La Réunion. Dia toy izay sy toy izay indray tompoko lasy tompo vavy nahazo naroso fa dia manasa antsika hanaraka tsy tapaka ny fandaharana météo amin'ny fotoana rapitso indray veloma tompo.